Miaraba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola faly miaraba anao hatrany ary mirary soa natratra izao taona vaovao izao ny ekipan'ny Météo Madagascar. Misaotra anao hatrany izahay ary mbola sasatra izahay ary manome anao hatrany ny vaovao momba ny toetry ny andro ary ny toetrandro momba ny Madagasikara. Hojerentsika androany indray manahoana ny toetry ny tonontaona na natsotsika hoe prévision saisonnière mandritra ny 3 volana ho avy, ny volana Janoary hatramin'ny volana Martsa, raika amby 24 izay mbola ato fahavaratra tanterakitsika izao. Hojerentsika aloha ny mpamaritra ny toetrandro izay hitantsika hatrany hatrany ary ianarantsika hatrany hatrany fa ny singa izay hoentina mamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny maneran-tany dia ny fihafanan'ny-dranomasina mandidina ny fehin-tany. Izao sary hitantsika izao dia nanahoana ny toetoetry ny ranomasina nandritra ny volana lasa ny volana Desambra hatramin'ny voalohan'ny volana Janoary lasa teo. Ny loko manga dia midika fa mangatsika kokoa ary ny loko volomboasary dia midika fa mafana kokoa no tokony ho izy izay fihafanan'ny-dranomasina izay. Ny momba ny oseana Pasifika raha amin'ny ilany atsinan'ny Pasifika izay hitantsika manga be izao dia mangatsika kokoa raha oharina aty amin'ny ilany andrefanay ity. Izany hoe ao anatin'ny tranga laninahitra antsika amin'izao fotoana izao. Hojerentsika kosa ny any amin'ny oseana Indiana. Ny oseana Indiana kosa dia tovitovy hatrany ny ilany andrefana sy ny ilany atsinanana ny fihafanan'ny-dranomasina manodidina ny fehin-tany. Izay mpamaritra ny toetrandro. Hojerentsika manahoana setran'izay ny toetoetry ny rotsakorana sy ny maripana. Ny fitambaran'ny 3 volana ho avy aloha no hojerentsika ny volana Janoary hatramin'ny volana Martsa raika amby 24. Amin'ny ankapobeny izao sary hitantsika izao dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy manerana nosy afa-tsy aty amin'ny avaratry ny atsimo andrefana sy ny atsimo tapany atsimony faritra menabe izay manodidina na latsaka kokoa no tokony ho izy izay rotsakorana izay. Izay ny 3 volana manahoana ny volana Janoary. Izay ho hitantsika izao ny aty amin'ny tapany avaratry ny nosy manomboka aty amin'ny faritra Tiana hatraty amin'ny faritra Melaky dia mamisitraka kokoa ny rotsakorana ireo faritra ireo. Ahitana koa aty amin'ny faritra Nalanjorofo, Sava, Sofia, ny faritra Boeny dia mitovy amin'izay kokoa. Dia ny aty amin'ny faritra atsimo tapany atsimon'ny nosy zany dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy izay rotsakorana izay. Izay ny momba ny rotsakorana. Hojerentsika maripana. Raha sahala isan'ny maripana mandritra ny 3 volana ho avy dia mena avokoa saika manerana ny nosy, zany hoe mafana kokoa manerana ny nosy afa-tsy aty amin'ny faritra Boeny, faritra Melaky, ny aty amin'ny andrefan'ny Betsiboka ary mahazo kely ny faritra Sofia izay manodidina na manatombo kokoa izay maripana izay. Ny volana Janoary koa dia tsy ahitana fiovana firy fa saika mena avokoa mafana kokoa manerana ny nosy afa-tsy aty amin'ny faritra andrefan'ny nosy mahazo any Boeny, Melaky, ny faritra avaratry Menabe, ny aty amin'ny tapany andrefan'ny avoatany ary mahazo ny tapany atsimony anosy, ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana ny tapany atsimo ary ny faritra androy izay manodidina na mianatombo kokoa izay maripana izay. Izay tompoko lasy tompoko vavy no azo natolotra anareo tamin'ity volana ity indray ary dia misaotra anareo manaraka anay hatrany dia amin'ny 2 volana indray tsika miona veloma tompoko.